Am'izao fotoana zao zay io any amin'ny YouTube zany de afaka mankany a zay atao amin'ny Facebook dia mijanona atao amin'ny Facebook ihany ivavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy hoento lalina zay ao amin'ny renirano ny fanambarana. Alleluia. Deutéronomia toko faharoa amby telopolo andiny voalohany. Ho avy tahaka ny ranorana ny fampianarako, tahaka ny andro amin'ny tany. Hoento lalina zay tompo, hoento alala, hoento atakatra, afana hiala ao anaty fanandevozana, ao amina servitude, amina esclavage, ao amina domination ny satana. Hoento atakatra zay androany, hosory ny teny rehetra miloka ny vavanay, ny litera rehetra loka ny vavanay hosory, ny zanatsoratra sy ny renitsoratra rehetra hosory, ny voambolana rehetra ampiasainay hosory, ny lantom-peonay sy ny tsindrom-peonay hosory. Tsy misy teny foana fa otsipika eo an-tanany mahery, ny teny rehetra loka ny vavanay hitondra transformation, tsy modification fa transformation. Oh, alleluia. Isy fanavaozana, tsy adaptation ny ataonao eto androany tompo, fa transformation sy création, famoronana, fanavaozana. Enao lay namadika ny vovoka ho tonga olombelona avy amin'ny tsy misy dikany mankany amin'ny feno voninahitra. Tompo malala, tsy ho teny fa resen-dahatra fotsiny teny ho tonony eto androany, fa ho teny famoronana, parole créatrice, mandresy mandrava ny esprit de réclamation amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Manao hoana ny feokirany amintsika any, tsy mafy be ve? Ho atsika mpanaraka, tsy mafy be ve ny feokira tompoko? Esprit de réclamation. Inona no atao hoe esprit de réclamation? Ny esprit moa mazava ho azy hoe fanahy, fa inona ny atao hoe esprit de réclamation? Ho resantsika fohifohy zany androany a. Rehefa mamaky ny baibolitsika dia ilaina ny mamaky ny baiboly teny vahiny, satria rehefa mamaky baiboly dika teny maro samihafa sika dia mahazo information maromaro kokoa. Fa tsy ampy a raha teny iray ihany no vakinao ao anatina baiboly, dia ino no entinao? Fa ilaina ny mamaky baiboly amin'ny teny maro samihafa, amin'ny dika teny maro samihafa. Misy pasteur indray andro niteny, zaho sy maninona na de tsy antsoinareo pasteur zany, fa zany pasteur zany koa nge tsisy anaty baiboly izy e, satria tsy namaky baiboly tamina teny samihafa izy, dia nanamavo an'izany hoe pasteur izany. Nefa ny baiboly teny frantsay dia milaza fa Jesosy dia grand pasteur. Raha mamaky tsika amin'ny bokin'ny Peterany dia mahita hoe Jésus le grand pasteur. Dia ny atao hoe mpiandry amin'ny baiboly teny frantsay dia pasteur, fa amin'ny teny malagasy tsika tsy mahita hoe i pasteur Paoly na i pasteur Petera. Ny zany tsy ampy zany raha dika teny ray ihany no amakitsika ny tenin'Andriamanitra, fa ilaina ny mamaky dika teny maro samihafa. Lioka toko faraiky amby roapolo andininy faraiky amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo. Samy manoratra an'izay zafady.
Luc toko fa raiky amy telopolo raiky amy roapolo, Luc 21 31 à 32. Azadiny manapotsipotsitra ilay cœur j'aime iny a, mba tsy rame ny vidéo tsika, mba hirindra tsara ny vidéo tsika, satria raha vo iny tsy potserintsika dia lasa misy fiantraikany amy vidéo tsika. Aza mitsahatra manoratra ny zavatra voarainao androany fa hitondra fampianarana zay sady hitondra vavaka amitsika mianakavy androany. Ao Luc 21 31 32 dia afaka adikatsika eo a ny soratra masina. Luc 21 31 32. Ary hoy ny tompo, ry Simona, ino Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Ino Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Maheno tsara ve tsika am'izao? Andeha miadana aloha tsika rehefa zay tsika fanafana tsara. Ino Satana nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Ndaso aloha. Azafady Luc 22 31 à 32. 22 fa tsy 21. Luc 22 31 32. Ovaina kely Luc 22 31 à 32. Ry Simona, ino Satana nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Nefa izao nangataka anao mba tsy levina ny fononao ary rehefa mbebaka ianao dia mpahirezo ireo raha lanao. Raha vakitsika amin'ny teny frantsay zany de ozy izy hoe le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Il y a les réclamations pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ilofo itady anareo. Baiboly teny frantsay réclamer anareo. Ahoana ny atao hoe réclamer? Ahoana ny atao hoe réclamer? Mandikany réclamer a dia mitaky. Ny réclamation dia fitakina tsy manaiky. Sy manaiky. Dia ahoana le hoe Satana miréclamer any Petera. Petera dia fatatsika fa mpanarato tamin'ny voalohany. Rehefa mpanarato Petera dia nantsoiny Jesosy hitory filazantsara en plein temps, zany hoe amin'ny fotoana feno. Fa talohany ny antsony Jesosy azy dia tsy nahazo mininina izy teo amin'ny ranomasina anankiray, ary nandritra ny alina dia tsy nahazo nininina izy. Dia hoy Jesosy indray andro, Simona ozy, ino Satana iréclame anareo ndikan'iny a ho averiny anarato indray ianao, ary averiny tsy ahazo na inona. Kanefa za nangataka ho anao mba tsy ho levina ny fononao. Jereo tsara, ny esprit de réclamation dia fanahy te amerina anao amin'ny fiainanao teo aloha. Te amerina n'io fianakaviana io amin'ilay fiainany teo aloha. Te amerina anao
am'ilay fahazarany latsinao teo aloha, te hiamerina anao am'ilay tsy fahombiazanao teo aloha, te hiamerina anao am'ilay fahantranao teo aloha, te hiamerina anao am'ilay toerana nisy anao talohany niaonanao tamin'i Jesosy. Zay le esprit de réclamation. Fa zaho Jesosy nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Dikan'izany ianao vao réclamer ihany ho tafaveran'ny satana ihany amin'ny fiainanao teo aloha, saingy no finoanao kosa tsy ho levona fa mbola anaraka ihany ianao. Inona tokoa ny zavatra nitranga taorianan'io? Satria Jesosy isan'andro nanomboka tamin'ny fotoana niaonan'ny Petera taminy dia isan'andro i Jesosy dia miaraka amin'ny Petera, eny fa na mialina aza dia eny an-tendrombohitra miaraka amin'ny Jesosy ry Petera. Fa rehefa tafatsangana tamin'ny maty i Jesosy dia tsy maraina mandra-pahariva ny andro tsony ny fiarahan'i Jesosy amin'ny Petera, dia nanomboka nangatsitsika ny fon'ny Petera. Mbola miaraka amin'ireo isan'andro Jesosy, saingy tsy maraina mandra-pahariva ny andro tsony anomana ny fisarahana ara-nofo, satria saraka amin'izareo ara-nofo Jesosy. Inona no nitranga? Nangatsitsika Petera ao amin'ny Jaona 1:20 tsika mahita fa vao réclamé izy, andeha hanarato ao izy, andeha hanarato ao izy. De le fito amin'ny rahalahy samy apôstôly nyresaka taminy koa izahay koa mba andeha, vao réclamé izy de lasa taizareo andeha any an-dranomasina nanarato. Ary tamin'iny fotoana iny izy tsy nahazo na inona. Tanao, tafaverina teo amin'ny fiainany teo aloha nanarato, ary tafaverina teo amin'ny tsy fahombiazany teo aloha, satria tsy nahazo na inona izy. Zay raha lasa nabavy ny zavatra tiany satana ho atao, dia miréclame atsika hiverin-dalana, miréclame atsika ho any amin'ilay ozona nahazo ny razambe tany aloha, miréclame atsika hiverina amin'ilay aretina nahazo atsika indray, miréclame atsika ho any amin'ilay tarazo nahazo ny fianakaviana tany aloha. Ka ny hoe mandresy sy mandrava ny esprit de réclamation dia ohatr'izao, ny mandresy avy ao anaty saina no andresena ny esprit de réclamation, fa amin'ny alalan'ny vavaka fanafahana no andravana ny esprit de réclamation. Ny anankiray toe-tsaina izay vonto ny tenin'Andriamanitra, iny no entina mandresy, fa ny anankiray indray vavaka fanafahana. Raha lasena bavy, ny mandrava ny esprit de réclamation zavatra hafa, fa ny mandresy ny esprit de réclamation zavatra hafa indray. Ny mandrava possible mpanompon'Andriamanitra dia mavita azy, fa ny mandresy tsy mpanompon'Andriamanitra navita azy fa ianao tompon'ny tenanao. Baiboly dia milaza amin'ny Salamo 2:4, anome anao araky ny fonao anie izy, ary atanteraka ny fisainanao rehetra. Resaka mental le zavatra, dikan'izany ny zavatra ao anatin'ny sainao no tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tahaka ny Josefa dia nomen'Andriamanitra rêve prophétique tamin'ny alalana photo prophétique, sary ara-paminanina, sinofo ara-paminanina. Réclame ny rahalahany hoe tsy ho tanteraka aminao zany, zay tsy manaiky ny ampitrangana zany ho vonony ianao. Fa ny sain'i Josefa dia mahita hoe za tsy maintsy ho tonga amin'ny tanjony io, alentika ao anaty lavaka izy, fa ao anaty lavaka izy tsy mitanisa ny adosony Robena sy Joda sy Simeona sy Levy, tsy varina mitomany amin'izany, fa mbola tazominy ao an-tsainy ihany hoe indray andro tsy maintsy ambony ary nareo ny ankoka eo anatriako. Zay le saina fanresena any anatiny. Zareo tsara fa na dia ao anaty lavaka azy izy, mbola misy Ismaelita mandalo mahatonga azy tafakatra avy any anaty lavaka. Piasa any an-tranon'ny Pôtifara izy, fa mbola izy lehibe ny piasa ao an-tranon'ny Pôtifara. Voafonja ao an-tranomaizina izy, fa mbola izy indray ny responsable an'ireo mpiara voafonja aminy. Zany hoe nataiza toerana misy azy lohany foana izy. Inona ny mahatonga an'izay? Ato anatin'ny sainy mandresy.
be dehibe ny olona délivrena pasteur safidy, be dehibe ny olona ravanao ny esprit eo amin'ny fiainany, izay mamotika azy fa ny sainy mihitsy no tsy mandresy. Kanefa ny baiboly dia milaza hoe anomeanao araky ny fonao ane izy ary atanteraka ny fisainanao rehetra. Zany hoe ny saina rahalasy-rabavy no entina mandresy, satria ny fandresena dia miainga avy any anaty. Eno tsara fa tsy ny zavatra angatantsika ihany no omen'Andriamanitra, fa ny zavatra heveritsika. Efesianina 3:20 dia milaza, eno tsara, sorato Efesianina 3:20, aza mitsatra manoratra azafady. Efesianina 3:20 dia milaza, ho any izay mahay manome mihoatra noho izay angatantsika na heveritsika azy araka ilay hery miasa ao anatitsika. Zany hoe tsy ny zavatra angatantsika ihany no omen'Andriamanitra, fa ny zavatra heveritsika ihany koa no omen'Andriamanitra. Zany no mahatonga atsika tsy mijanona amin'ilay ivavahana, fa ny fivavahana zavatra hafa, ny délivrance zavatra hafa, fa ny fisainana mbola zavatra hafa indray. Andriamanitra ozy mahay manome mihoatra izay angatantsika sy izay heveritsika. Misy zavatra heverinao ao anatinao ao, saininao ao anatinao ao, dia zay zavatra zay no mitranga aminao. Eno tsara, Andriamanitra iray ihany no niaraka tamin'ireo mpisafo 12 mpisafo tany ho any Kanana. Fa hoy ny baiboly, Josua sy Kaleba zanaky Jefone dia fanahafa ny tao aminy. Le fanahafa resan'ny baiboly tamin'iny dia toe-tsaina hafa ny tao anatiny. Zany hoe ny folo dia nahita hoe isika dia tahaka ny tsingentana eo anatrehany tsingentana, raha mamaky ny baiboly teny frantsay anao dia izy hoe tahaka ny sauterelle. Zany hoe eo anatrehan'ireo géant reo tsika dia ohatran'ny valala. Fa Josua sy Kaleba tsy nahita an'izany. Aozy andao sika androso hiakatra eo amin'io tanàna io fa ombatsika Jehova. Zay ny hoe fisainana, ankoatra ny vavaka rahalasana-bavy, ny fisainana no entinao mandresy. Ny ankabeazan'ny mpino eto Madagasikara dia niova fo, fa ny ankabeazan'ny mpino any amin'ireo firenena misy fifohazam-pana matanjaka dia niova saina daholy. Zany no mahatonga ny mpino malagasy matetika reraka. Zay zao mpitondra mpino efa nandritra ny nanomboka tamin'ny taona 2006 no nitondra fiangonana. Zao 2022, zany hoe 9 taona ny nitondrako fiangonana. Fa ny mampiova fo olona mora kely, ny mahatonga ny olona malefaka, mahatonga ny olona mandefitra, mahatonga ny olona tsara fanahy, mahatonga ny olona tsara toetra, mahatonga ny olona mora mangoraka, mahatonga ny olona manana toe-panaraka an'Andriamanitra mora kely iny. Fa ny manova saina tsy mora, tsy mora. Zany hoe misy ny atao hoe fiovam-po, fa misy koa ny atao hoe fiovam-tsaina. Iny le voalaza amin'ny Romanina 12:1-2 hoe miova. Ianao zany rehefa avy nanolotra ny fiainanao an'Andriamanitra, zany hoe nanome ny fonao an'ny tompo, dia ovay koa ny sainao. Zay ny hoe renouvellement de l'intelligence, zany hoe avaozina ny saina. Hozy izy hoe koa mangataka aminareo ary rahalahy, mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Iny le miova fo, meo an'ny tompo ny fiainanao, miaraka amin'ny anao manaova sakrifisy ny fiainanao. Hozy izy hoe aza manaraka ny foana n'izao tontolo zao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Zay le hoe fiovantsaina. Amin'ny bokin'ny Efesianina dia hozy hoe avaozina ny fanahy ny sainareo, ny fanahy ny sainareo avaozina. Ika na dia ho délivrena ohatry ny ahoana aza ny olona tompoko, horoahana devoly ohatry ny ahoana ny olona, fa raha ny sainao mihitsy izy tsy mandresy, raha ho an-tsainao mihitsy izy ny tsy mandresy, dia tsy afaka ny andresy zany io olona io. Dia ohatra zany ripetera, ny verina nanarato izy dia tsy nahazo na inona na inona, voareklame ny Satana izy, fa tonga Jesosy récupérer azy rehefa avy eo. Ary ozy Jesosy rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo amin'ny rahalahinao, mibebaka moa izy dia tonga nampahirin'ny rahalahiny, vo récupérer n'Andriamanitra izy. Nirina ao ambadiky ty fandarana ity na iza ny réclamer ny Satana dia ho récupérer ny Jesosy indray. Ho toizako rehefa avy eo ny fanazavako fa alefatsika any Diego ndray micro am'izao fotoana zao. Pastor,
Ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza teo, ny esprit de réclamation dia misintona ny olona ary tsy hosahany androso, tsy sa anao dinga, tsy sa anao zavatra eo amin'ny fiainana. Raisiko fotsiny zao ohatra araky ny toriteny teo tenin'Andriamanitra teo zay torinao teo, rehefa ny savitany, ny mpisavitany de olona roa ihany ny sanandroso, fa ny sasany ny réclamen'ny satana araka n'izany teny zany, ny hemotra rehefa tafiditra ny fanahana izay fanahy zay, izay esprit zay, de manomboka tsy sany olona anao zavatra, tsy sany olona ny tombo araky ny tenin'Andriamanitra teo. Peterany zatry, Petera zatra niaraka tamin'i Jesosy, Petera zatra ny fampiresaka, Petera de ty ambony tany tsisy zavatra nampijaly azy, tsisy sakafo ao, tonga ny mpitaketra niteninana hoe aiza ny entranareo, tsisy vola. Jodasy koa ny trésorier tamin'io fotoana io, tsisy vola tao. Tonga tany mampianatra ao, tsisy ao nankely azy, tsisy. Ina ny olana am'izany, danao izy manjo de zay azan-drano azonao voalohany, sakafo ny vavano izy fa misy vola ao. Zatra loatra i Petera nahitaka le zavatra tao. Tsy mbola nisy fotoana tao anatin'ny baiboly lazaka nanao hoe nijaly ara-tsakafo, nijaly tamin'ny fitadiavana ny apôstôly tamiaraka tamin'i Jesosy. Eny ka hatramin'ny mpianatra ny Jaonaza nanatona mampianatra nanatona Jesosy, laza manao hoe mahagaga fa hatramin'izay niarana reo hatramin'izay tamin'izay, ohatra ny mihinan-kanina foana nareo tsy mahita ko mifady any zany. Ny fariseo mifady any, zahay mifady any, ary voalaza amin'ny baiboly ary fa ny fariseo indrosan-kerinandro izy mifady any. Izay mifady any, mifady amina matetika, fa mpianatra ao tsy mba mifady. Ary ny maliny Jesosy tamin'izay hoe mova mahay mampifady ny avany mpapakatra raha mbola ao aho. Raha tsika mahita fa tsy misy mariazy fifadikanina zany, ka hoe nareo mivady zany itendina hoe mariazy nay moa ty fotoana ty dia ho ataonay fifadikanina ny mariazinay mivady fa manasa olona roa aminareo mba hiara hifady anina aminay. Tsy possible zany, tsy possible hoe hisy olona anatrika ny mariazinao am'izay fotoana zay. Mazava ho azy fa resaka sakafo am'izany fotoana zany. Ka tsy mahay mampifady, tsy mijaly reo, niaraka tamin'i Jesosy tsy mijaly, niaraka tamin'i Jesosy tsisy olana, sy zavatra tadiavy azo, sy zavatra iriny azo, sy zavatra tenay azo, amin'ny fiainany iray manontolo azo daholo zany rehetrarehetra zany. Fa rehefa nanomboka tafasaraka amin'i Jesosy izy ireo, tafiditra l'esprit de réclamation araka ny teny teo. Tafiditra nanomboka nieritreretra zazalahy vory zareo tamin'io fotoana io araka ny toriteny teo. Raha ny ten'Andriamanitra izy jerena mivory zareo, zazalahy iverina, aleo za iverina anarato satria tsy eo Jesosy le mpanome sakafo ka. Tsy eo Jesosy mpanome sakafo, tsy eo Jesosy mikarakara, tsy eo Jesosy manome sy zavatra iriny, sy zavatra ilay. Mividy mofo, mividy mofo, mividy hazan-drano, mividy hazan-drano, rehetrarehetra mividy. Miaratsika mazava tsara fa ny sakafo azafady ny asina fiveloman'ny Petera hatramin'ny nahankely azy mpanarato. Nisintona azy, izy lay zavatra zay, nisintona azy ivienitra, nisintona azy iverdalana, nisintona azy iverina amin'le zavatra fampamotamo. Jesosy anefa laza zao Petera, tsy hazan-drano tsony no aratovinareo, fataoko mpanarato olona ianareo. Nanomboka teo tamin'ny fotoana io, rehefa hitany hoe lasa le mpamonjy, lasa le iantantany, lasa le tsitsisy fanantenana, de nanomboka tafiditra l'esprit de réclamation, iemotra, iverina amin'ny taloha,
be dehibe ny olona pasteur manatena tonton anome vola zoky anome vola rahalahy anome vola zay vo mety hoe tafarina ny fiainana zay vo mety hoe zay ny herinterina zany zay vo mety hoe ho tsara ny fiainana tadidio fa rehefa manomboka nisy taona nanana problème izy tamin'ireo fianakaviana na havana izay lazay fa afaka ny manampy azy afaka manome azy vola afaka azy antenay de manomboka eo izy manomboka mieritreritra hoe tena tsy mety ty ary misy taona misy izy ny ten'andriamanitra petera nisy satana de milofo anao anareo fatratsy milofo ny ampihevitra ny ampivirindana de tsara fa rehefa misy olona ny manomboka hiditra lalina fampony zay de manomboka eo le misalasala manomboka eo le te esoro ohatrany hoe misy zavatra te ampievitra zany misy zavatra te amerinanao amin'ny fiainanao aloha amin'ny fiainana zay efa nialanao tianao iverenana be dehibe ny zavatra misy be dehibe ny zavatra tao anatin'ny baiboly araky ny teny teo rehefa manomboka eo amin'ny fotoanany ianao tsy zava-loso tatamin'io fa misy an'izay fanazay ao anatinao manomboka tsy say ianao misy an'izay fanazay ao anatinao rehefa say ianao za jesosy rehefa say ianao za jesosy fa rehefa tsisy fahasahina ao anatinao anao zavatra tsisy fahasahina ao anatinao anoso tsisy fahasahina ao anatinao andresy de tafiditra io fanahy de mahazo vana araky ny teny teo hoe ny sainao ihany no afaka mandresy no possible pasteur raha pasteur mandroka an'io mpanao délivrance mandroka an'io ny mpiandry mandroka an'io mety hivoky fa ny adresenao azy ahoana ny adresena inao ihany mandresy azy ao anatin'ny sainao za fa endrenao ny baiboly miara-monina amin-tsaina ary hita ny fahalalana ny zavatra rehetrarehetra ao mifataka ina moa natonga solomona nanankarena solomona ne raha jerena ny tantara enjana be ny zavatra vitany liranga iny enjana be tena enjana tena enjana jereo fa fahendrena baiboly de milaza fa tsy misy mpanjaka tany alohany nanankarena natao afarany azy nanankarena misy olona avy any lavitra zosta eno fahendrena fotsiny ny andehanana tsisy resaka inona tsisy resaka zavatra maro fa zosta eno le fahendrena fotsiny mafinaritra le fahendrena noho ny fahendrena mipetraka atao anatin'ny solomona zay mitondra nisintona fananana avy any ampitan-dranomasina avy any anaty ivelan'ny toerana zay misy azy zany nisintona faharena nisintona tonga teo aminy na mpizata tsy tany ary no zavan'olona fa fahendrena no jeren'olona iaino fahendrena fotsiny natongavan'olona teo amin'ny solomona tsy de hoe ahoana fa le fahendrena miara-monina amin'izay zay le voalaza baiboly fahendrena miara-monina amin'izay rehefa misy fahendrena ao anatinao ao resinao azy io esprit tena mitady ampiverinanao mitady ampihevitranao mitady ampialanao amin'ny flatso rehefa mahita zavatra ianao alohany raha nahita antsika indray andro mitondra olona Gideona izy tsy diso pasteur nanenjika fahavana rehefa tonga teo amina renirano anankiray reraka ny olona rehefa reraka ny olona ny sasany miroboka tao anatin'ny rano milatsiny am'le fomba fiteny fa zay mihitsy le voalaza baiboly ohatrany hoe nilelaka an'le rano nanao fisotro zany ohatrany fisotrony sarotra be moako ny teny azy alika amboadia ohatra zay le izy any misotro an'le fisotron-drano nambodia ny sasany vao nahita an'io tonga de nitsoraka ohatrany mahita piscine zany efa ela ny tsy nahitana eny tsoraka atao ny sasany wow lomano midira ty alefa de ozy izy mitombo tamin'ny général zay rehetra misotro rano ohatrany fisotrona-boadia reo ihany no haiko reo ihany ento iny io ao anatin'ny saina mbola lavitra ny lalana ao anatin'ny saina no afaka adresenao zay hoe fa reo sasany reo ane nienina
ao anaty sainy problème pasteur. Ny zavatra resena voalohany a dia tsy ny fanaratsy fa ny zavatra ao an-tsaina mihitsy, ao an-tsaina araky le tenain'ny pasteur zany ao an-tsaina ny problème. Ny zavatra tsy tiany devoly manko dia ny olona hiakatra ny fiainany, zay tsy tiany devoly satria devoly avy tany ambony nidiny de sika ndray avy aty ambany hiakatra, de tsy tiany devoly zany olona miakatra zany, miakatra ara-panahy, miakatra fari-piainana, olona andeha hanambady zany tsy tiany devoly. Zay ny mahatonga azy manakana raha lahy tsy ahita vady, anabavy tsy ahita vady, zay reo tsara i Samsona vao andeha hanambady fotsiny ange de niona tamina lioany e, satria hiakatra zany ka ho matotra am'izay stable amin'ny fiainany, satria isy vady am'izay eo anilany, tsotrany izy barofo be isanandro mandeha miady amina bibidia sy ny tariny reny, fa vao andeha hanambady Samsona de niona tamina lioana tanora mierony. Tanao zany sakanany devoly ny olona hiakatra, tsy tiany andeha hanambady. Ary zay ny mahatonga ny rahalahy sy anabavy marobe am'izao fotoana zao voasakana izy amy resaka fanambadiana de atavela eo izy. Ary misy taona izy niaritra tao anatin'ny taona maro, nandeha tamin'ny fahamasinana pasteur Safidy, efa niala tamy resaka hoe fijangajangana, le lalalovin-dehilahy reny milalalo vehivavy reny efa najanony, satria naheny toro-tena izy, nanamasin'ny tena izy, mino ny anjara voateniny izy, niandry an'Andriamanitra izy ary manana verset biblika mirafitra ao anaty sainy hoe zay miandry an' Jehovah dia loso hery kosa, elatra miakarany tahaka ny voromahery, zany ny ao an-tsainy de niandry an'Andriamanitra izy. Ao ananany daholo ny verset rehetra mombana fiandrasany, niandry dia niandry an' Jehovah ka nitodika mitsinjo azy ary nandreny fitarainako ka nampakatra avy amin'ny lavaka fandrikanana ary nametraka tapijoro ny tongotra eo amin'ny vatolampy, ananany daholo. Fa rehefa ela ny ela tsy tonga ihany le izy a, tonga am'izay ny réclamation de manomboka matsiarotsiaro an'le bandiny taloha izy, ozy le fomba fiteny zay ex, manomboka izy ndray ny manao bipabipany amin'ny exany any, ex tsy mivavaka, zay le réclamation. Izy mihitsy ny ray no mitady ny exany any amin'ny Facebook, manao recherche anarany, mandefandefa sary ny mamoaka molotro ohatr'izao, ino ny alefany MP any, ozy am'izay ex fa ahoana mba mandefa sary, satria niaritra ka niaritra rehefa tsy mety tonga le anjara voateny réclameny Satana iverinalany. Tsy tiany devoly ny olona hiakatra, tsy tiany devoly ianao hanana asa tsara, tsy tiany devoly ianao ahazo fiara, ahazo tomobile, tsy tiany devoly ianao ho lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe. Zay ny any devoly, ny zavatra nataony devoly tamin'ny Petera nge, satria i Petera nahazo teny fikasana hoe omeko anao ny fanalahidiny fanjakan'Andriamanitra, omeko. Goavany zany pasteur, zany hoe ianao zany manokatra varavarana de miditra ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry Petera le ny raha natsororo ary nandroka devoly ray roa telo de naomby, fa tao anatin'ny baiboly tamin'ny andron' Jesosy ange tsika tsy de tena mbola nahita hoe ino Petera nataona olona tao am' Jesosy eny, za aloha tsy nahita, na iny ray mandeza tsy nahita hoe ino fanan'olona voataonan'ny Petera, satria le izy mbola promesse hoe omeko anao ny fanalahidiny fanjakan'Andriamanitra. Promesse iny ou verbe conjugué au temps futur, ou meko anao, je te donnerai, omeko fa tsy hoe nomeko. De dikan'izany tamin'ny fotoana niarahany tamin'i Jesosy teto ambony tany tsy mbola nahazo fanan'olona zany izy. Reo aza misy fotoana tsy mahomby, misy an'le olona tratrany epilepsie tsy sitrany de varina amin'ny famaly am'ray aman-dreny le ankizy vavy reo, nareo tsy ampy finono, nareo tsy ampy vavaka, nareo tsy mifantoka tsara, satria le refy mihitsy tsy mbola tonga de mavita manometsy ny olona. Nefa rehefa tonga Jesosy a, ny ray aman-dreny de samy miala.
fa rehefa akaiky am'izay ary le fahatanterahany promesse eo am'izay nge le réclamation pasteur rehefa tena akaiky ho tonga ianao vo ho reraka am'izay ho atsika rehetrarehetra zay mahatsiaro reraka am'izao fotoana zao mahatsapa reraka tadokivy zao nolazaiko anao efa akaiky ny fotoana samy manana zany expérience zany tsika rehetra hoe rehefa tena akaiky vo reraka rehefa tena akaiky eo ianao zao no matsapa reraka raha ianao zay manko efa avy tany ambany vohatra mandeha de aiza foana zany efa akaiky ianao vo te hamotsitra misy taona ianao mivavaka ho any tendrombohitra rehefa tena efa akaiky ny tendrony tsy maintsy makabana kely anao mipetraka efa io ny tendrony tendrombohitra eo ianao vo reraka ka mampahery atsika sady aralasana bavy hoe ianao reraka io akaiky ny fotoana akaiky ny lalany akaiky ny fahatongavanao ika efa akaiky ilay fanalahidy ho azon'ny petera io fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra eo izy mireklame ny satana miverinalany ianao tsisan'izany apôstôly lehibe zany miverina manarato ianao zay reo tsara fa nivady amanjanakao nona vady amanjanakao matomosara zany manomboka manana excuse marobe ianao mahita motifa marobe ianao hiverenana am'le fiainanao teo aloha fa jereo tsara fa atao ambadiky ny récupération nataony Jesosy azon'le fanalahidy no voan'ny fanjakan'Andriamanitra 3 natao batiso anao zany ianao le hiakatra mihitsy ny tsy tiany satana de tianao réclameny raha lasana bavy ao ambadiky zao fotoa zao anano ty toetsaina ity aza mamotsitra sorato hoe aza mamotsitra imbe dehibe any reraka ara-panahy imbe dehibe no misento ara-panahy fa ny zavatra fantako de zao za tsy amotsitra za afaka makamakabany afaka makamakainy fa niemitra kosa tsy miemitra zany manao pause kely reraka kely ho ataoko fa miemitra tsy azo atao eka misy zavatra anankiray tiako tsindrina androany manoloana an'izay hoe fiakarana tsy tiany satana zay nandinika teo pasteur nandinika ny Saul amin'ny testamenta taloha satria misy Saul roa anatin'ny baiboly Saul ny testamenta vaovao le lasa apôstôly Paoly Saul ny testamenta taloha le lasa mpanjaka réclameny satana nge izy Saul zanaky Kisy tampotampoka teo anao de lasa mpitondra fanjakana goavany zany goavany zany rehefa lasa mpitondra fanjakana izy satana tsy manaiky tsisy azany mitondra fanjakana zany nge misy olona nahazo asa tsara dia réclameny satana miala amin'io asy hoe misy olona efa nahazo tokantrano réclameny satana misaraky nareo misy olona efa lasa pasteur izao réclameny satana de miverina pinitsotra tsy haiko any am pasteur na misy an'izany na tsy misy an'izany avy pasteur io no lasa pinitsotra mihitsy alelo zahakaina sy andiny teny aiza koa ianao andray tsy mahay mandray tenin'Andriamanitra zany ianao raha pasteur lasa pinitsotra tsy mahay an'izany ianao fa anambonimbony tena ao anatin'ny olona hoe zao nge pasteur na de za miarako aminareo réclamation io fa zavatra hitako ao amin'ny Samuela voalohany 1:1 jereo tsara ty verset ty Samuela voalohany 1:1 andininy fa Samuela voalohany 1:1 andininy fa 5 noteo tsara ty verset ty fa misy zavatra mahatalanjona eto Samuela voalohany 1:1 andininy fa 5 ary indro samy manoratra le verset zafady Saul tonga nandroaka ny omby
nandroka inona tsara hoe Saoly azavady samy manoratra hoe nandroka omby Saoly indro Saoly tonga nandroka ny omby avy tany an-tsaha ka nanao hoe inona izato nanjony olona no mitomany izy ary nambarany azy ny tenin'ny mponina tao Jabesy réclamation izay Saoly ilay tovolahy ny raha ny papany any amin'ny Samuela voalohany toko fasivy tsika mahita fa milliardaire ikisy mpanjato be dia very ny boriky vaviny tsy boriky telo na dimy na enina fa boriky vavy ka ny mamilliardaire ny milliardaire moa dia izy mahay mitantale ka boriky ray tsita na ny raha ny zanany ny olona mahantra verivery vola fatany am'izao tsy rara iny fa ny manan-karena tsy very ariary boriky vavy anakiray tsita na ny raha ny zanany ay fa planin'Andriamanitra ny soranazy ho mpanjaka feno diloilo ny lohany ary latsaka tamin'ny fanany Jehovah ary nanomboka naminany izy zany hoe sady roi izy ny prophète zany hoe ny dimension spirituelle tampotampoka teo nakarin'Andriamanitra ho avy ary taorinany na misorany Samuel azy de ozy izy hoe iona mpaminany maro iray dia ianao ary iara aminany am'ireo de lasa nisy oabolana mihitsy aza tam'izay fotoana zay ha Saoly koa va mba naminany satria rehefa tafaraka tamin'ny prophète izy a dia naminany izy ary olo le fanakarin'Andriamanitra ambony tafidina tao anatiny atao hoe ositry ny fahitam-pity ozy Samuela hoe raha misaraka amiko ianao ni de iona amin'ny olona telo lahy miakatra ho any an-tranon'Andriamanitra zany hoe nanamany azy adia novain'Andriamanitra daholo lasa nananamana mpanompon'Andriamanitra zay mitondra azy hiakatra aminarefy ambony ary eo no ianao zany rehefa mivavaka tokony ho mpivavaka ny namanao ranabavy tsy tokony reny sipany zao tontolo zao reny tsony ny namanao gialy kinna tsy haiko hoe iza kinna ianao rehefa mivavaka ianao tsy tokony zany tsony ny anaranao atao amin'ny Facebook gialy sexy kinna tsy haiko hoe iza daholy tsy tokony zany tsony ianao fa ianao raha vao mivavaka miala amin'ny maha-olona tsotra miditra amin'ny atao hoe fanjakana Andriamanitra olo mpanjakana ianao raha lasanabavy olo mpanjakana ianao tsy tokony ho zany tsony ny anaranao atao amin'ny Facebook ireo anarana hafahafa ireo ny namanao tokony efa olona mivavaka daholo olona mpanompon'Andriamanitra daholo ny namanao zay le tsara ny lamodiny zao tontolo zao mbola lamodinao ianao ve efa nahita ny Estera nakasary de raha velona teto i Estera raha velona teto i Débora raha velona teto i Marie Magdalene raha mbola velona teto i Foiby le diakony fiangonana tao Kenkrea raha velona teto i Joana vadiny kozako tanina ny fananany Herode de raha nitsangany nakasary izy de la ohatra mikatsatsaka kely miankin'ilina ohatra zao reny de ampiakarinao ny tongotra ilany zay tsara raha nabavy ao amin'ny tompo zay ke le réclamation ianao nandray an' Jesosy fa réclame no any am'izao tontolo zao azo atao tsara ny miaina amina lamody fa mila fantatra hoe lamody mizy io mankay izy io fa réclamation io ny masonao ilany ho an'ny Kanana fa ny masonao ilany ao Sodoma de zay re tsara fa olo lafahafa ianao zay ray mitifitra ny Kanana ray mitifitra ny Sodoma réclamation io fa i Saoly rehefa nisoran'Andriamanitra dia ozy izy hoe miona amin'ny olona telo lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra ho any Betela ianao dikan'izany misy anarany mila supprimenao ao anaty répertoire na telefonanao misy ami mila bloqué anao ary misy kokon'olona tsy mila valinao c na za io THT io zay de efa tsy valiko raha vao iarahaba amin'ny Facebook ka THT ny ataonao ho lasa THB ny afarany io za tsy mamaly THT fa soratana mazava tsara hoe tahiny tompo za tsy mamaly tahiny JSS
zany ve de tsy vitanao jesosy nefa miresaka misipanao ianao mavita manononao tsara te miresaka milamina tsara voatominao ny anarany fa rehefa jesosy de tahiny jss THT ekena fa mety mot de passe le izy fa non andao tsika avita andany fotoana anoratra hoe jesosy tsy normal misy karazan'olona mila tsy valinao izy atao amin'ny facebook satria ao ny manimbanao misy karazan'olona mila tsy resahanao itsony misy karazan'olona mila tapahanao ny fifandraisanao aminy fa mireklame anao hiverina amin'ny fiainana ambany io raha lazaina bavy malala ny miaraka amin'i jesosy inge tsy fiainana gentil ihany fa fiainana mahery setra ihany ko misy setrasetra ianao rehefa miaraka amin'ny tompo ny masonao mitodika any alohany ary tsy mitodika any arinany mihitsy ianao na lazainy olona azy ianao hoe lasa dala ny avina sarotiny ninona ny raharahinao an'izany ianao mila je m'en fous ianao fiainana je m'en fous ny fiainana miaraka amin'i jesosy fiainana je m'en fous tsy rarahako zay fijerinareo zay taonareo ataonareo zay fitsaranareo ana fitsaranareo zany notetsainy paoly ike na ho tsara inareo ana ho tsara tsy rarahako zany ozy tsy ahoako zany fa na andriamanitra zao izy ny andriamanitra ihany ozy mitsara raha lasaina bavy zay ny any paoly zay reo tsara rao tsara ty zavatra resako ty miona amin'ny olona tela miakatra ohatran'andriamanitra ianao manana namana olon'andriamanitra manomboka izao maka conseil amina olon'andriamanitra fa tsy namanao izay niaraka taminao tany alohatany namanao tany alohatany reny makanao conseil reny makanao conseil be vokan'olona ianao de any amin'ny namanao ianao maka conseil tafarakaraka tany tafalatsaka taminadalana tany be vokany olona de inona ny mba ahoana inona ny atao fanafody manala zaza ny conseil omeny anao avortement ny conseil omeny anao nisy anabava mivavaka tato anatin'ny fiangonana dia tafaraka tamin'ny olona gentilisa izy koa moa ty vola be tsisy hevitra ary ny mahatonga azy amin'ny fadianina de nohony amina bandy fa tsy nohony amin'ny ara-panahana zay vehivavy zay lehilahy manam-bola zao de iarahany na colonel miaramila député sy ny tariny raikitra manao vavaka adiny telo izy mandritra ny alina mombana bandy mba iova hevitra le bandy de vokana mpivarokena am'izay mpivarokena n'izao tontolo zao sady misy tromba de io zany fianakaviany hoe sory io de nanana réflexe izy de ao anatamiko de zavatra nomeko anazy voalohany aloha de tsiny raha nabavo ny problème anao any amina vola loatra ianao tsy mijery ny ara-pananao fa vola de ny afaranao lasa io ny afaranao zao fa manangana ianao altara de fampianarana omaly io fa zay ivavaka ao anao satria le lehilahy niaraka taminy zany mpivarokena sady manompotromba de ozy le lehilahy vehivavy ianao raha matafavoaka ny zaza anaty kibonao eo tiny eo nke zany vehivavy ianao raha matafavoaka ny zaza ao anaty kibonao io nefa le zaza anaty kibony avy am'le ranga mpanompo sampy le ranabavy anabavy ao amin'ny tompo fa ny maso ny tany sodoma de ny ona tamin'ny sodomita tany izy mametra fotsiny anao hoe fanatitra eo amin'ny altara fa zay tsodrananao fa hipritsaka hiala tao izazy io satria zanaka devoly io fa tsy zaza normal mety vera zao papa ozy za le faso zao tsodrano azy ny apitso ty nipetsaka ny ala tamin'le zavatra afaka tanao zany tsy lila avortement fa ny zanaka devoly tao anatiny pritsaka satria tsy normal le zazy ka ianao raha voasendra olana ianao aza any am'izao tontolo zay ianao ny maka hevitra inanay anao manana olana de publienao amin'ny facebook inona ny mba solution omenareo anany ty zavatra ty ahoana moa ny olanao ny velarinao eo anatrely zao tontolo zao fa zany inge ny problème ny zanaka davida ty paster iaminona tiany le tamara io ray aminy fa tsy ray reny aminy satria davida nanana vehivavy maromaro zay tsy azonao ialainy ataky iny any de raiky pitita amin'ny aminona i davida izy ty raiky pitita amin'ny tamara i aminona tamara tovavy virgine so mbola nikasika lehilahy
sady tsy nykasimbela mbola miaraka am'le akanjo ma virgine azy satria ny virgine tamin'ny Israely manao akanjo afantarany hoe virgine iny satria tsy azo alaina vady raha vao tsy virgine tamin'ny Israely de tsy maintsy manao akanjo ianao afantarany hoe virgine mba ahafahany olona apakabady ary raha ohatra zaka ny fanambadiana voalohany fiaraha-matory voalohany amin'ny fampakarabadiny Israely misy lamba fotsy velariny eo zany ny afantarany hoe virgine io sa tsy virgine satria raha tsisy raha eo am'ilay drap dikan'izany tsy virgine le olona napakariny dia tsy sa maintsy misy fiovrim-be ny apitsiny iny miaraka amin'ny ray aman-dreny liakizy ary misy sazy goavana be zay ny lalàny Mosesy zay dia io vehivavy virgine io anabaviny io tiany iarahana me isan'andro isan'andro izy zay ny atao hoe olana ara-panahy maro ihany ny vehivavy tao tanàna tamin'izay fotoana zay fa anabavy no iriny tsy mba kozinina fa tena anabavy tokony resaka tany amin'ny papany izy papa za manana olana ohatr'izao tokony nanantona mpaminany izy profeta za manana olana ohatr'izao fa misy lehilahy atao hoe Jonadaba io Jonadaba io no baiboly de lehilahy fetsy loatra izy fetsy de io ny resaka taminy hoe olo tiry aminona fa iny ty mampahiany laty iny efa la zanaka mpanjaka sakafo lato pizza sakafo lato panini sakafo lato assiette kebab sakafo lato sauce la ketchup ato tsy mba hoe tongolo milona fa sakafo lato zavatra tena matavy daholo fa maninony lama io ohatr' zao za ozy lovy amin'ny amin'olo inona ny hevitra omeny lana de zarena le hevitra hoe manaova mody marary ianao dia midy anatin'ny efitranao de tena hoe mba te hinana sakafo avy eo an-tanany anabavy koa zany de rehefa tonga ao ihany Tamara de sy vao mivoaka ny rehetrarehetra de tena hoanao am'izay izy ay tsy le sakafo tsony nohanina fa i Tamara mihitsy nohanina zay re tsara fa potika violeny tao Tamara azony namidy David azony namidy ny ray aman-dreny violeny tao Tamara taorina any apitsiny iny rovitiny Tamara ny akanjony satria tsisy lalany intsony ny akanjo ma virgine lolotanany izy iny izy Absalony ny vita ny tiranga ty ny anabaviko rotony reo tsy nifampiteny ary ny vonony i Absalony izy maty inona natonga an'izany any am'izao tontolo zay anao ny maka hevitra satana mireklame zany ianao zanaka ny mpanjaka zanaka ny mpanjaka ianao David zany mpiandro io ndre zanaka mpiandro io tsisy lasa lavitra ka ianao tsisy potika ianao matimaty aty ianao tahaka ny fahafatesan'ny ambobodiany adala ny fahafatesanao zay le réclamation ianao efa zanaka efa lasa ambony nanan-karena nananampaly anao nanana chambre confortnao fa réclameny satana iaina amina fiainana maloto fiainana jalamboto fiainana jalamboto ake zany iainany aminona izany miviole olona ohatranina mpanjaka zay le réclamation taizany natongavan'izany minamana am'izao tontolo izao maka toe-tsaina avy am'izao tontolo izao tolo-tsaina avy am'izao tontolo izao fa isaolo tompoko tsy tany am'izao tonga niaraka voasaraka tamin'ny Samuel dia olon'Andriamanitra ny namany latsaka tamin'ny fanany Jehovah vaova olom-baovao izy ary tena lehilahy nanetry tena isaolo satria tamin'ny fotoana hoana azo mpanjaka niafina tany ambany sarety izy koa lava be misitrika ny ambany sarety any miforotra miaritra fijaliny satria natahotra hitondra n'le fanjakana fa Andriamanitra ny tena io izy misitrika io tadiavinareo fa io izy tena voaka avy any rehefa navoaka avy any Saul zao ny natao tamy Samuela de nanome any Saoly ny fomba hitondrana n'le fanjakana samy hafa mihitsy ny zavatra ny ainan'ny Davida sy Saoly fa i Saul rehefa avy nisorana mpanjaka dia mbola tsy napetraka teo amin'ny fanjakana de zay ny natonga azy niandrondry fa i Saul raha vao nisorana ho mpanjaka de nomena azy hoe ohatra zao ny fitondrana n'le fanjakana nomena seza fiandrianana izy zay tsara Samuela voalohany toko 10 tsara ny tompontsika misy mandrevy am'izao misy lina ve Samuela voalohany toko 10 manomboka amin'ny andininy 2 dia nanontany tamin'ny Jehovah indray ny olona na mba efa tonga ao raha lehilahy na tsy ary hoy Jehovah indro mihery ao amin'ny entana izy fanetretena sitrika izy
fa Jehovah mihitsy nyteny io izy fa lay vao 23 dia niazakazaka ny olona kanaka azy tao ary rehefa mitsangana teo voan'ny olona izy dia nanantombony ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatra ny halavana ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka rehetra hitanareo fa izay nofidian'i Jehovah fa tsy misy tahaka azy eo amin'ny vahoaka rehetra dia nioby ny vahoaka rehetra ka nanao hoe ela velona ny mpanjaka ny aina ny voninahitra rangahy iny 25 ary Samuela laza tamin'ny olona zay mety ho fitondrana ny fanjakana nomena eo zany tia ny planina hitondrana ny fanjakana dia nosoratany tamin'ny taratasy izany ka napetrana teo anatrehan'i Jehovah hoe ity ny planina hitondrana ny fanjakana nomena azy ihany koa ny lakle ohatrany rehefa misy filoham-pirenena lany eto amin'ny firenena dia misy lakle be nomena n'le filoham-pirenena vaovao hoe anao zao ny lakle ny Madagasikara ianao no mitondra azy misy passation ary ny vahoaka rehetra samy nampidiny Samuela ho any an-tranony avy dia jereo tsara rahalasy-labavy efa eo amin'ny seza fiandrianana izy Samuela no lasa nandeha nandroaka omby ndray izy napitsininy zay le réclamation ianao ve filoham-pirenena dia lasa ianao mandeha mandroaka omby dika zany misy olona nakariny amin'ny toerana ambony fa manana toe-tsaina ambany ianao nomena toerana ambony nefa lasa ianao mandeha mandroaka omby misy zavatra tsy mety aminao tsony misy zavatra tsy tokony ataonao tsony noho ilay toerana nametrahana Andriamanitra anao zay le hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao aza miaraka amin'izao tontolo zao any ianao aza mifanerasera amin'izao tontolo zao any ianao rehefa mba ianao tonga ty andafy aty aza manao fiainana tambany vohatra tsony ohatrany le tany ambany volobe tariny rehefa ianao nomena Andriamanitra toerana tsara poste tsara dia mila misadapte anao amin'ny milieu de vie misy ianao io fa misy toe-tsaina mireklame zay fa karazana loatra zao zanak'olo loatran'izao tsy mety aminay zao dia zany no mahatonga azy tafidina ambany io zao resaka omby le omby mihitsy ny tsoiny sole izy zany olona tena nifankazatra tamin'ny animaux domestique satria izy tao an-tranony tao ny rahana mitady briky tsy foiny mihitsy na dia efa mpanjaka azy izy ary inona ny nampiala ny Saoly teo amin'ny seza fiandrianana resaka animaux domestique ny rahana anringana ny amalekita rehetra izy fa tsy naringany ny biby matavy mbola resaka omby ihany ozy Samuela hoe inona zany fimamany omby fibarareoko ny ondry amanosy omby mamao zany resaka omby ny nampiala azy amin'ny seza fiandrianana zany hoe misy fiainany teo aloha tsy foiny na dia efa tafakatra teo ambony azy izy zay le hoe mandresy ny esprit de réclamation misy fiainana tsy mety aminao tsony fa mila avotsitrao noho ny amin'ny toerana efa nitondran'Andriamanitra anao fa raha mbola ao an-tsainao ihany le fiainanao tany aloha iny nefa ianao zao efa nakarin'Andriamanitra ambony tsy maintsy tafidina ambany ianao noho izany mila mianatra ohatry ny ahoana ny firesaky ny ambony ohatry ny ahoana ny fiarabaniny ambony ohatry ny ahoana ny fiainan'ny ambony ohatry ny ahoana ny toe-tsain'ny ambony ohatry ny ahoana ny fifaneraserany ambony satria tsika raha lasana-bavy avy any ambony tsika fa napetraka ety ambany ety amin'ny tany velona fa natao iaina amin'ny fiainana ambony isika da iny tompo pasteur ia mazava zay fanambarany zay pasteur za mahita araky ny zay fampianarana teo zay fa rehefa manomboka mihemotra ny olona miala amin'ny zavatra zay nametrahana azy araky ny teny teo hoe ianao hoe président dia miverina androaka omby misy olona ohatry zany mihitsy lefa manana kano tsara izy eto Madagasikara aloha nahitako an'ity manana kano tsara izy manana kanjo lafo vidy izy kiraro lafo vidy izy fa menatra izy nitondraan'io ao am-piangonana misy famenarana ny anatiny inenany tadiny tsara moa misy an'izay rahalara izay rehefa nahazo araky ny tantarany zany isaky mahazo kiraro tsara izy dia hosekosehana mivovoka mihitsy aloha hosekosehany amin'ny vovoka alohany hiditra ao anatin'ny fiangonana zany rehefa ianao miala mitendry zay nomen'Andriamanitra anao dia manombotonga zay tahaka zany zay mizany Saoly zany nagakany Saoly anie vonotondo nipetraka teo amin'ny fitondrana i Saoly
tena didy Saoly fa didina ny olona moasy izy zay tendeko zany mpanomposampy mpimasy mpijery karatra mpijery reny bolina kristaly reny mpijery vita mpitokona vona voamadilo reny tenody dina tsy mahazo miasa ny asany intsony fa raha tsy zany ho vonoina ho faty izy tamin'ny Saoly teo amin'ny fitondrany zany fa rehefa nanomboka nandeha ny fotoana maty Samuela sady tsy niteny tamin'ny ntsony Andriamanitra tsy namaly amin'ny efoda tsy namaly tsy niteny tamin'ny Saoly zara nahita fandiniako ty fa tsy baiboly fandiniako ty amapasteur zany raha Saoly nahay nalaky ny verina amin'Andriamanitra fadidiny pasteur agnaminy rehefa neo nizy Samuela de rehefa ny amboazy Samuela tazomy teto amin'ny soroka Samuela de rofotra le akanjo Samuela tam'izay de ozy izy Samuela ho tahaka am'izany ny anendahany Jehova Andriamanitra ny fanjakana hiala aminao ho tahaka an'izany no anendahany Jehova Andriamanitra ny fanjakana hiala aminao fa zana hita raha nalaky fa rakaraky natonga azy ohatrany hoe tsy niteny amin'ny tony Andriamanitra vo may izy tafiditra amin'ny fiverena miverina amin'ny taloha tsy de fanao ny taloha akory azy satria raha kisy ane jerentsika mibavaka izy nanomboka an'Andriamanitra izy fa nanomboka rehefa tsy nahita azy Andriamanitra de ohatrany misy fanampeny any hoe dana am'izay miverina dana mantampisny dana tadiavo reny mijery bolina kristaly reny anao ahoana ianao dana tadiavo ary raha hitena Andriamanitra iny jerena ny saron-doha mihitsy ny Saoly saron-doha izy nandeha mijery satria fantatry akay ao amin'ny fanjakanao efa mahita koloara ihany mino afa zalahy reo mandeha any zalahy reo satria reo mihitsy miteny tamin'ny Saoly hoe mahita olona zay mpandray atrano ao atrano izy mandray ao atrano dana hoentonareo any aho izy Saoly hoentonareo any ka zavatry esprit réclamation efa pahitaka tao amin'ny fanjakana eny fatra ny olona teo akaiky azy mety ny conseiller na ny namany miaramila akaiky azy mitindra na ny mpitantsoratra mety efa miverina daholo satria efa nahita tsy fandehan-javatra ohatrany hoe zavatra tsy nandeha loatra tao amin'ny fanjakana miavana ninina ady misy eo alohanaao raha mivavaka ianao mpanompo Andriamanitra ianao maheno an'ity ten'Andriamanitra ty ninina ady misy eo alohanaao ianao tena mandroso foana ianao mila mandroso foana ianao matetika ny fanararotan'le esprit de réclamation de ianao ao anatiny ny aty ianao ao anatin'le somary misy zavatra tena tianao hirinao te anabady loatra ianao anka tafatsabaka any amin'ny olona sy tokony vadinao te anakarena androany ianao anka tafatsabaka any amin'ny lalana tsisy tahaka ny Saoly ene lasa verina nandeha tany amin'ny oasy pisikity ny verina izy tiza mitondra azy Saoly iza ina moa zavatra fatany Saoly tao ny koloara rehetrarehetra tao an'Israely tsy tsisy fatany fa olona akaiky azy olona mahafantatra azy dana tadiavinareo sa mahita ozy izy le lehilahy anankiray tao ianao lasa nandeha tonga teo ny saron-doha Saoly zany ny salomona niova endrika izy nisy déguisé zany niova mihitsy izy tena nio rehefa tafiditra tao izy zaho izy mila ny Samuela miakatra aty amiko aty Samuela efa maty zaho izy mila ny Samuela miakatra amiko aty ampiakara aty amiko Samuela nanomboka teo amin'io fotoana io misy fiangonana vao mahay tena mitombo ny fankahalana Andriamanitra azy Jehova Andriamanitra misy fotoana mankala ihany koa tiatsika izy ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Esau halako fa Jakoba tiako
araka ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny say. Tsy vonana androso itsony izy, tsy vonana androso fiverenan-dalana jusqu'à Saul talohan'ny fahafatesany aby. Ny ampitson'iny izy maty, ny ampitson'iny. Ny ampitson'iny izy maty, ny ampitson'iny. Jusqu'à izy hatrany anaty ane. Izy tany anatin'ny aby mbola tatan'le izy fa namelohan-tena any anatin'ny say. Rehefa nahita hoy Baiboly ny fanena amin'ny mpandefatsipika moa tsy olona ray, tsy olona roa, tsy olona telo, fa olona be dehibe. Anka rehefa ny fanenan'iny dia fantany hoe tsy maintsy ho azony repa. Ny zavatra fantatry ny olona, mila fantatry ny olona paster. Za tsy mbola nahita tao anatin'ny Baiboly. Ela ihany namakiko an'io Baiboly io. Fa tsy mbola nahita tao anatin'ny Baiboly. Ka hoe nandresy ny zanak'Israely. Dia ny tenin'ny Baiboly ary ny zanak'Israely dia nandresy fa nahafatesana an'izao. Nahafatesana ray alina olona. Nahafatesana roa alina olona. Nahafatesana. Fa matoa miditra any amin'ny fahafatesana. Tafiditra ny fahafatesana. Eo amin'ny miaramila ny zanak'Israely. Misy zavatra ao. Misy zavatra. Lasa tsy natokony valeur antsony izy. Lasa tsy natokony valeur antsony izy. Ny olona anankiray rehefa nosoran'Andriamanitra ny raraka teo amin'ny lohany dia olona hafa izy paster. Ya. Olona hafa, olona tsy voakasikana antsy, tsy voakasikana vy. Eto Madagasikara ny paster misy olona mpanompo sampy. Eto Madagasikara misy olona manompo sampy, mangalatra. Rehefa tratra io aza tetitetehana amin'ny antsy, misy an'izany tsy mivoatra. Ratsy miala le fanafody ao aminy. Mihoatra lavitra noho izany anie ny olona nosoran'Andriamanitra. Ka ahoana ny tsy ahalalànao an'izany? Matoa ianao nosoran'Andriamanitra. Ny mpanjaka ane tsy ohatrany hoe mpanjaka taty afara. Mpanjaka ane miady mihitsy. Ary zany nahatonga ny Davida lafy mifakapanahy tao an-tendrombohitra tao nahitany Batseba. Satria fotoana tokony andehanany miady izy mijanona tao. Ny mpanjaka milatsaka aty-aty. Ny mpanjaka miady mitazona sabatra. Fa zao ny zavatra mahagaga. Ny mpanjaka, hozy izy le fomba fitenitsika zay hoe tsy mahazo resy. Tsy possible mihitsy. Tsy possible ny aresy ny mpanjaka. Satria efa nisy diliro raraka teo ambony lohany. Tamin'ny fotoana ny raraka teo ambony lohany le diliro. Tsy possible ny aresy azy na ho voatsinonahitsy izy. Na ho voatorabato izy. Tsy mbola nahita hoe ary Davida dia naresy ihany fa tapaka ny sofo rapitsofon'ilany. Na Davida dia naresy ihany fa voamafy izy. Tsy mbola naheno an'izany atao anatin'ny Baiboly. Fa rehefa nandresy Davida, nandresy miaraka amin'ny miaramila rehetrarehetra. Nandresy Davida, dia resy ny fahavalo rehetrarehetra. Ka tsy tokony izy ny hoe ampiverin-dalana ampiemby. Inona no mampiembotra ny Saoly? Araka ny teniko farany teo. Hoe hatrany ampahafatesany. Tonga dia niembotra ny verin-dalana. Nisy fiemorana tany anatin'ny say. Nampiverina azy tany amin'ny fiainany taloha, tamin'izy mbola tsy mosora. Teny amin'ilay zatovy takaikiny teo izy. Vonoa iarana. Tsy tiako mihitsy ny raha ohatra ka tsy pikany fahavalo mahazo anahy. Fa ianao ihany. Tsy nao hoe sarotra ozy izy le zatovy. Sarotra. Jereo fa nalatsa ny liantsiny dia nianjera tamin'ny liantsiny izy. Maty. Noho n'iny io esprit de réclamation. Rehefa voany sain'ny olona, possible. Misy olona hoe manaraka atsika. Mino fa tsy eto izay olona zay paster. Misy olona sarotra torono lalana, misy olona sarotra pahirezina, misy olona sarotra atsangana. Raha ato izy mila mandray an'izany. Fa veriko tsy misy olona ho misy izany. Tsy misy olona resy. Rehefa nosoran'Andriamanitra tsy misy olona resy. Tsy mbola nahita an'izany tsy mbola nahita an'izany atao anatin'ny Baiboly hoe nosoran'Andriamanitra. Ianao ve nosoran'Andriamanitra na Goliata tsy sanao? Lasa hozy izy dia koa zay mampideka valeur an'Andriamanitra. Mampijotso, mampidina ny valeur an'Andriamanitra. Ny esprit de réclamation mampidina ny valeur an'Andriamanitra. Tsy afahanao mandroso, tsy afahanao sahandroso, tsy afahanao hanao tingana. Rehefa ianao tsy sahan'Andriamanitra tsy mombanao zany. Rehefa ianao tsy saha. Tsy possible ny olona nosoran'Andriamanitra veriko foana. Ka ho resy. Fa Saoly araka ny ten'Andriamanitra teo,
manomboka ianao ranabavy rahalahy manaraka nyity fandaran'ity rehefa manomboka mitantara ny fiainanao taloha ianao mahita ny fiainanao taloha manomboka ohatrany manimanina ny taloha tadidio a voalohaniny misy fampianarana zay tao ina moa mamotika le tokantrano misy fotoana ny mamotika tokantranony olona dia ny famokarana ny zavatra ny pasana le izy fiainana taloha rehefa manomboka tsisy vola ao an-trano ao tsy mampety vola rangana ramatoa samy tratra zany daholo dia manomboka teny am'izay raha Bertrand miaraka amiko za tsy karan'ity tahaka zay za zay fa ta Canada za zay dinio fa ianao mieritreritra ny fiainana dia ara-panahy tsy zavatra tonony vavanao araka ny tenin'ny pasteur Isidore teo ny zavatra teneny vavanao ny tanteraka aminao fiainana ara-panahy ny zavatra avoaka ny vavanao tsy maintsy tanteraka aminao raha za nanamba tahaka zay nieny tenin'ny Kristine ihany mialatsiny raha misy anarana Kristine fa fanoarana ny ataoko raha tahaka zay raha za nieny tenin'ny Kristine iny dia tena tsy teto azay ta Canada zay ta France zay miaina tao anatin'ny arkatra foana zay manomboka teo manomboka ratra ao anatin'ny tokantrano isaky ny raikitra zany miady dia iny foana ny mandeha ianao moa zany manana Kristine ianao manana Bertrand dia reo fa sarota be mitsabo azy manomboka tsy tafity ao anatin'ny tontolo ny fanahy feno fiadanana le resaka mamboly ao anatin'ny sainao hery mandakarina hanohatra le zavatra eritreretiny sainao mamboly saina araka ny teny mpampiray-manitra teo ho ambony tsy maintsy lasa lavitra tsy maintsy tahina tsy maintsy mandresy za pasteur zay pasteur nanomana an'ity séminaire tika zay tena tsy nanomana be zany ary na ny olona migaga ozy izy le rahalahy zay naiky anao za pasteur za fotsiny zay le teneny koa rehefa say ianao Jesosy eo foana eraky ny resaka teo moako hoe any amin'ny gymnase saika anaovana le séminaire na any amin'ny cercle neige zany efa nahita hitarina ny asan'Andriamanitra atao hitaritsika ty azy ty itsika maro Simon Parpin Caias rehetrarehetra tena finoana tena finoana satria sady fanatsarana le toerana ao anatin'ny fiangonana za zany te teny amin'ny tsirairay rehefa say ianao dia tompo sa rehefa samy manoso ianao dia tompo sa tompo manoso rehefa ianao sa esory ao anatin'ny saina ny farisena za tena conseil meko alohan'ny itodian'ny micro any Mahajangany dia conseil meko imitsara aza ty nie tantara manakivy ianao aza ty nie tantarana fahafatesana ietsero hitanao ianao rehefa manomboka maheno hoe ianona ono maty ianona maty isa ianona maty fa matiny naraharary ny atokany dia maty izy narary izy naraharary ny atokany dia maty izy ino fa rehefa manomboka mahatsapa am'izay ianao mavesabesatra ny atokanao za koty za ty zagnahary loso misy teny dego zay lasa koa angambany za ty hitananao fa mamerina anao ohatrany hoe manao anao pokaty ianao nefa mivavaka ianao manompo an'Andriamanitra ianao miantsoantso meo ely a Jesosy tahio a Jesosy ampitomboy fa hitombo amin'ny fahasoavana a Jesosy Jesosy ao mila miafinao afaka kelikely ianao mitovy amin'ny fiainany rehetrarehetra manao débat ianao débat tsisy débat mampiena ny ara-pananao manao débat ianao dia ohatrany hoe fiemorana ka amboary hoy baiboly miovana ny fanavaozana ny saina ao anatin'ny saina mila ovaina ao anatin'ny saina mila ovaina pasteur eny pasteur mahafinaritra be mihitsy mihainana pasteur tsara ny tombontsika ho avitsika amin'ny herinandro amin'ny lakamisy zoma sabotsy ny fotoam-bavaka
ao amin'ny école Fanovozatsoa. Ina moa anarale fokotany pasteur? Soafena Ay Soafena. ao amin'ny École Fanovozatsoa Soafena. Ao mihitsy misy ny fitombavaka andavanandro ao daholo. Ya mety zay ka mety zay tsy voatery andeha hivoaka koa nge hafa ihany amin'ny toerana iandrasana ondry no andefasana ny ondry hitaomana ny ondry amin'le toerana fitaizana ao ihany fa tsy voatery andeha atsy na andeha aria ny atsika koa tena fitaomana fanano atao ao a asan'Andriamanitra no atao ao de efa zava-dehibe zay. Ny amarana anazy angamba pasteur satria efa ora ray sy telopolo minitra teo eo zay no niarahantsika tety amaraparana zany zao hoe amaraparana fa fampianarana mihitsy manko ty androany ity, tsy toriteny ty fa fampianarana satria samihafa ny toriteny sy ny fampianarana. Ny toriteny a amin'ny teny frantsay prédication preaching fa ny fampianarana enseignement teaching. Zany misy fotoana Jesosy mitory, misy fotoana izy mampianatra. Ny toriteny dia mamboly finoana ao anatin'ny olona, zany hoe finoana de avy amin'ny toriteny. Rehefa mino am'izay ianao de matanjaka ny finoanao de mampitranga zavatra ianao. Fa ny fampianarana indray a mampisokatra saina, mampahafantatra anao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, manova zavatra any an-tsaina ao. Misy mangataka 7 minitra manko izy io pasteur io, plus de 7 minutes izy. Ya plus de 7 minutes. Ya zao a ireo zavatra hitanao mifandray amina fiverenan-dalana, mifandray amin'ny fiainana taloha, misy ny atao nostalgie, anao fitiavana ny zavatra lasa tany aloha tany, reny zany esoro daholo. Ny sarinao sy ny sipanao tany aloha tany supprimer ao anaty répertoire anao, fa na hoe ela na hoaingana dia tsy atsiaro azy ianao dia hitady azy ianao. Ozy le hira zay hoe tsarotsika roa kisery asa magnino voalohany nakaye sarotsika roa kisery. De le sarinao sy liexanao iny esory ala tao iny, mety ozy anao de tsy souvenir mihitsy zany mireklame anao iny indray andro any. Ireo karazana fombafomban'ny razana mbola tsy foinao ka ozy anao ohatrany very mihitsy le mahizana avy am'le foko le viko raha ho ajanoko iny, raha vo zavatra hitany hoe tsy ara-baiboly tonga de ajanony, fa mireklame anao am'le zavatra nahazo andreo fianakavianao reo, zay le réclamation familiale. Zany hoe le zavatra mahazo an'le fianakaviana mbola ahazo anao, satria misy zavatra rahalasana vavy malala ao amin'io fianakaviana io, aminareo mpiray-tampo tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra akory kanefa dia hiainatsika, tena lasa fiainatsika izay, tapao ny fifandraisanao am'ireo zavatra ireo, fomba fiteny. Ny tsara kokoa zany rehefa manompo any tompo ianao na ny fitenin'izao tontolo zao aza tsy ataonao tsony, ianao za miseho cool zany ianao e. Indray manko tsika miseho cool zany dia ny foko miovaka fa zany mba fiteny zany, misy zavatra tonga de ovaina mihitsy. Tahaka ny Lazarosy rehefa nitsangana tamin'ny maty efa Jesosy zao nanangana azy fa mbola nisy fehimpaty teny amin'ny tanany, misy mosara teny amin'ny tavany, nisy fehimpaty teny amin'ny tongony. Ya reny nasain'i Jesosy ny vahana vao izy ka avelao andeha. Tany hoe le zavatra mbola fehifehin'ny paty avy tany am-pasany zao tontolo zao nisy atsika tany esory lamodin'izao tontolo zao hafahafa ireny. Enao mivavaky ianao de ny t-shirt anao misoratra kismi zany misoratra amin'ny t-shirt anao, dikan'izany oroy ao, oroy zany misoratra eo. De ao afara ao afara ao am'le afara ao am'le vody ao mihitsy misy sary am'le fara zay ke le lamody zao tontolo zao am'le placen'le vody ato mihitsy misy sary, zany lamody avoakan'izao tontolo zao. Am'izay rehefa mandeha anao dia eo no mason'ny olona mijery an'le izy midongadonga ohatran'izao le miakatra sy midina. Reny ny fitafinao rahalasy anabavy, reny ny fitafinao, reny ny fiakanjonao, mireklame anao hiverin-dalana ireny.
mireklame anao iaina amin'ny fiainan'izao tontolo zao any amin'ny fanaovana sipa, amin'ny filalaovana bandy, amin'ny filalaovana vehivavy ireny. Seria an'izao tontolo zao no mameno ny fitoerana CD-anao ao, anananao daholo reny zany raha voenao mijery tsy maintsy misy lesona tirenao avy am'ireny. Kanefa ireny olon'izao tontolo izao, ny baiboly mbola tsy voavakinao ray manontolo kanefa fitadiavana série hatrany amin'ny 70e épisode. Ny zavatra iainanao dikan'izany misy fiainana mila ajanonao manomboka zao fa mireklame anao ireny, mireklame anao reny. Ny fomba fiadiavana ao anatina série ao lasa fomba hidiavanao amin'ny vadinao, le miady de mifamelaka kely, satria am'izao tontolo zao misy an'le série reny famelaka kely pa de rehefa avy eo, oh je m'excuse, je t'aime, de fanoky miady ndray nareo mivady famelaka koa nareo pa. Tanao misy lesina raisinao ao anatin'le zavatra reny, lasa fiainanao rehefa avy eo. Zay vao tonga le vazaha mody miady, fa ao anaty baiboly no atao anovozanao fahalalana manomboka izao. Fa ajanony zatsy tsy mararahany reny fiainan'izao tontolo zao reny. Aleo rehefa iroboko tsika de miroboka laliny, fa tsy mety ny tongotra ilany aty amin' Jesosy, tongotra ilany eny am'izao tontolo zao. Na oela na oaingana tsy maintsy tafavian-dalana ianao. Zany ange napotika ny Solomona ry pasteur, Solomona ange nanakarena nanapahindrena araka le resahanao teo e. Fa inona ny napotika azy, nanambady ny zanaka vaviny Farao. Tafa ohatra tao anatin'ny Solomona ny fitiavana fiainana confort, vie de luxe, ka zanaka vaviny Farao princesse ny nalainy. Farao zany mpanjakany Egypte ange zany, lasa tia confort loatra izy de naniry vehivaviny zao tontolo zao. No ranabavy ho anareo efa manambady an'izao tontolo zao moa tsofina rano iovafony vadinareo, fa ianao mbola tsy manambady, aza mankany am'izao tontolo zao ianao, ninina beauté-any na manao na vie de luxe omeny anao. Zany ange no mahazo an'le affaire atao Dubai e, porta-portisa inony ziny tsy haiko tsony, fitiavana vie de luxe loatra, fitiavana te handeha fiara manidina, te handeha amina restaurant ambony be, te hanana piscine sy jardin ao an-trano, te handeha amina Ferrari, tomobile avolenta, dia lasa miaraka amin'ny olon'izao tontolo zao. Zay ny problème ny Solomona, nanambady ny zanaka vaviny Farao i Solomona, de lasa izy mihitsy nanangana altara ho an'ilay Andriamanitra lay vehivaviny zao tontolo zao vadiny. Jereo i Solomona, ila nanangana altara atao Gibeon, nanatitra fanatitra ho an'i Jehovah, na tonga azy nisehoan'Andriamanitra de la azo fahendrena sy fanampahana, vola makarena sy voninahitra. Rehefa fanosositra am'izao tontolo zao, tia vehivaviny zao tontolo zao, de lasa izy ndray nanangana altara ho an'ny Andriamanitra n'izao tontolo zao. Raha lasa nabavy malala, ajanony, tapao fifandraisana am'izao tontolo zao, tapao zany. Fa aleo rehefa Jesosy de Jesosy tsy avy eto am'izao tontolo zao, fa Jesosy avy any an-danitra. Nisy fotoana ange Jesosy ho asalatry olo mpanjaka teto ambony tany, fa nilefa izy, za izy tsy miditra amin'io, satria ny fanjakako tsy avy eto am'izao tontolo zao. Ankoatra ny tranon'ny Potifara zay anapahanao io ry Josefa, mbola misy seza fiandrianana eo anilan'ny Farao miandry anao. Fa raha i Josefa niaraka tamin'ny vadin'ny Potifara atao tranon'ny Potifara tao, de tavela ho gérant tao tranon'ny Potifara, de veloma le trône niandry azy tery amin'ny tany Egypte tery amin'ny Farao tary. Mbola misy toerana tsara ambon'io toerana misy anao io androany. Zay no natonga Jesosy nandaha sandratra ho mpanjaka tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany, ho alainy jusy ataony mpanjaka. Tsy miditra amin'io ao izy, fa mbola misy trône lehibe ry an-danitra ry any manapaka. Ekeo ny Getsemanenao androany mba hisitrahanao voninahitra. Misy fijaliana mila ankafizina, iainanao ampifaliana mba iainanao amin'ny voninahitra Andriamanitra aoriana kely ao. Reseo ny esprit de réclamation zay mireklame anao amin'ny fiainana ambany, réclame anao amin'ny fiainan'izao tontolo zao, ho tahina Andriamanitra ianao. Zay ary ny fandaharanay niaraka tamin'ny fandaharana niarahany asa Diego Magenga, tahiny tompo pasteur safidy mangasitraka any amin'ny fanasana. Zay moa matona mala ny fanasana reo dia fitiavana anareo, fitiavana ny vahoaka ny Diego, fitiavana ny fiangonana tandremanao, fitiavana ny ministère zay ny antsony tompo anao
de tonga zay anampy arak'izay afasoavana nomen'Andriamanitra anay mivady satria zay mivady moa ho avy a miaraka amina teknisianina izay miaraka aminay foana mba ahafahana manana archive am'izay fotoana rehetra zay atao sy ny toerana rehetra zay ho ale satria ilaina foana ny misy archive document ny amin'ny asan'Andriamanitra zay atao de ho avy zay pasteur ho avy ampitiavana zay amin'ny anaran'i Jesosy dia izay ihany koa no fotoana tamin'ity anio ity ny tenako mbola miaraka aminareo raha pitsy mamarana an'le fandarana ny nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina inoko fa nandray fahasoavana ianao sombotsombony ny fahalalana nananay kanefa ny sombony nanananay de inonay fa nasoanao zany nanosika anao zany ary nanova ny tao anatinao zany aleo sika izoto zanak'Andriamanitra pure tsy misy fangarony satria tsika hitanao Jesosy ange pure tsy mety hisy any Josefa Jesosy nanikely fa tonga de zanak'Andriamanitra pure napetraka tao akibon'ny Maria de leo tsika tsy fangaro am'izao tontolo zao tsy mety hisy an'izao tontolo zao fa 100% Jésus Christ zay ny azoko natoro atsika sy nambara tamintsika tamin'ity androany ity be de be koa ny révélation azotsika tato pasteur safidy hita fa lehilahy feno fahasoavana feno fahendren'Andriamanitra feno fatakarana feno hery feno voninahitr'Andriamanitra tahiny tompo mihitsy ny Diego manana ny pasteur safidy teny farany pasteur alohany anakatona atsika azy de aza mitsatra mamintana ny zavatra voarainao teto ataovy commentaire ataovy partage fiteno ny zavatra voarainao tahiny tompo miala tsiny fa misy sabatra maranitra ihany na lefalefanay teo atao hoana fa sabatra tsy maintsy ampiasaina tanjony reny tsy hamonanao fa ikapany zay tsy izy ary anatsika any misaotra pasteur misaotra voalohany indrindra misaotra nareo nareo mivady indrindra manaiky ny invitation nay miandry nareo zay amangy araka ny teninareo teo hoe ho avy zay tsy ny olona rehetra koa no amaly invitation tahaka an'izao fa matoa nareo namaly ny invitation nay noho ny fitiavanareo satria tianareo zay de misaotra fahasoavana lehibe ho anay ny mitsanareo andidigo ty amen izy moa tsika efa nifakafantatra hatramin'izay eo mahazoky anao zoky ara-panahy ary mitahina manokana ny fiangonana zay tandremanao ao Majunga pasteur amen misaotra andre topiaino zay nanaraka ihany koa nanaiky miaraka amintsika jusqu'à quelle heure ty amin'ny raiky amby folo latsaka anio de nanaiky miaraka amintsika teto hoe Andriamanitra hitary ampitombo fahasoavana amintsika rehetrarehetra tahina manokana ny tsirairay miandry anareo zay vonona ny rehetrarehetra ato fa narono andrasa masaka ny nahano no pasteur sy ny mpiara-miasa rehetra ny teknisianina miaraka aminao ao satria manomana hetsika ohatran'izao tsy mora tsy vitan'olona rery fa tahiny tompony mpanompon'Andriamanitra rehetra rahalahy mpiara-miasa miaraka aminao ao ny zanaka ao ara-panahy rehetrarehetra zay mifanorohevitra aminao ny fanolo-tsaina aminao ao tahiny tompo ihany koa nareo rehetra zay miaraka aminay mandray anay satria any tsy maintsy misy hotely any misy sakafo any misy carburant nalefanareo de ho tahiny tompo oneran'ny tompo zay lahy rehetrarehetra ho atsika koa nefa zay anohana nyty etsika ity na anampy amatsy de aza misalasala manoratra na amin'ny MP message privé zay azonao atao anohanana ny fitoriana filazantsara toy izao na anohana ny atao fiangonana izay misy an'ny pasteur safidy ny amin'ny fikarakarana ny etsika na ny voyage nay mankany ho tahiny tompotsika mianakavy rapitso manome fotoana atsika afaka miditra vantantsika rapitso tena vavaka prophétique be rapitso misy appel téléphonique mandritra ny fandaharana zay afahako miditra mivantana amin'ny tontolo misy anao amin'ny alalany teny famitsorana sy vavaka fanafahana ivavaka tsika amarana azy tanteraka raha eo misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy misaotrany amin'ny toe-tsaina vaovao nambolenao ao anatinay voaozona zay miazona ny sabany tsy anatsadra zay natonga anay nanatsoka sabatra ny kapany zay tsy nambolenao eo amin'ny fiainanay any amponay
ny zavatra rehetra tsy tsara mileny ray zay ny an-danitra de ongotana ka tsy maintsy miongotry zany ao anatin'ny teny fampianarana tsy tonga zay tompo anao pansement fa tonga zay no opération andidy analaretina ny ministère ny menao anay tsy massage tsy anotra fa opération manala aretina ao anaty atonga ny olo salama tsara ary tsy miverina ho didina itsony tompo malala momba ny tsarailay avy anao ao ko tafasaraka amin'ny fiainan'izao tontolo zao izy ary tsy ho tafaverina any am'izao tontolo zao itsony satria ankehitriny tratra ny fivoarany teknôlôjia tratra ny fiainana moderna dia mifangaro amin'ny fiainan'izao tontolo zao ny fiainany zanak'Andriamanitra ka ao ny sady mandray fanasany tompo no misotro alcool kely any rehefa avy eo ao ny sady mpanaraka live kanefa mbola mpanaraka ny spectacle an'izao tontolo zao ihany tompo androany ianao nanitsy ny diany hoe ho amin'ny lalambe ny famasinana mankany Jerosalema vaovao ary tononiko sy didiko tsy ho tafaverina am'ireo fiainana ambany ainany teo lotsony izy Saoly tsy verina androaka ombontsony ao ambadiky ny androany ho tafatoetra eo amin'ny seza fiandrianana izy amin'ny anaran'i Jesosy amen de ao tahiny tompo daholo tsika mianakavy a tahiny tompo pasteur May Jesosy pasteur tahina ny ankonanao tahina ny mpijery rehetra manaraka ndray entina okay